Fitatrevo ampany FLM mandray iny zavatra hitantsika iny pobasy lacrymogène korotana sakoroka ohatran'izany tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Ity firenena ity manajay amin'ny molony toy Jesosy Kristy faminaniana tany amin'ny bokin'ny Isaia mpaminany tamin'ny vahoaka Hebreo fa za tena mahita hoe faminaniana ho antsika malagasy ihany koa. Ity firenena ity manajay amin'ny molony fa ny fony kosa lavitra. Rehefa tsy relation amin'ny Kristy Jesosy fa resaka endoctrinement religion zavatra ohatran'izany tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra dia ireny no zavatra misy. Pobasy, totondry, adsaritaka, korotana. Ka manao rappel foana ny pejy, manao rappel amintsika rehetra foana ny pejy. Relation amb Jesosy fa tsy religion. Aferiko farany hoe relation amb Jesosy, fifandraisana, intimité profonde fa tsy religion, fa lasa fanatika ny mpino, lasa ohatran'ny resaka politika ny fivavahana ary surtout fanafenana toetra ratsy. Vorainao ny afatra mirary soantsika rehetra dia mahireza foana. Tainy tompo.